Araka ny taratasy zay nomeny tamin'ny fanalananay de fa reto ny solonareo, ianao ity ny aniany ity ny aniany ry. Mangataka ampanajana ny prefet Antananarivo ireo seho fokontany eo amin'ny boriboritany fahefatra mba mela azy ireo noho ny asan'izy ireo manam-pivoaka ny didy. Nametraka fitsaraina na eny amin'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana mantsy izy ireo satria mihevitra fa tsy rary ny fandoloana azy ireo, mialoha kely ny fanombohan'ny fampielezan-kevitra sy ny fifidianana solombavam-bahoaka. Ambara hoy izy ireo fa tsy tokony hitanila amin'ny fikambanana na antoko politika ny sefo-pokotany. Misy amin'ireo olona vaovao nitendrena nefa no efa nilaza mazava pahibe maso tamin'ny filazam-baovao sy ny Facebook famanoana kandidam-panjakana. Efa fantatra ilay isolo anay, ilay manokana zao raha fanomezan-tsoa zany irina ny isolo no an'ny isolo toerana. Nefa efa fantatritsika tsara any amin'ny gazety sy ny Facebook any amin'ny radio rehetrarehetra any hoe iza ny olona hotohanana izany raha fanomezan-tsoa zany irina izany ao anatin'izao fifidianana solombavam-bahoaka izao. Mitsindry moa io misy io na avaiza io manara-dalàna zay kanefa kosa mino ny fahendreniny ao amin'ny fitsarana fa mba mety henony etaetanay sy ny fitarainy anay izy. Fa raha tena tonga amin'ny tsy azo anoarana hoy ny vazaha hoe mialatsiny ataoko amin'ny teny frantsay ho vara la suite. Miantona avy hatrany moa ny didy fanesorana vantany vao tafapetraka eny amin'ny fitsarana ny antota taratasy fitarainana. Nanasony ny fanambarana iombonana natao omaly teny Mahamasina ny fokotanisany akady lalana ambonina mpahamarinana Soanerana 3J fiadalana 3L tsy mialonjafy maderana montana 3G 3M Anosy Be Ouest 1 ilany Vatopasika Anosy Zato Est 1 Akazodo Anosy Mahavelona Ivolan'ny Ray Anosy Be Ambobarikely Andavamamba Ambilany Be, izany hoe fokotany 510 amin'ireo 2 amin'ny boriboritany fahefatra. Noho ny tsindry atao aminay, tsindry matahora rehefa tsy mety manaraka baiko araky ny nambaran'ny kandida sasany, dia nahato tamin'ny asanay tsy ho sefo-pokotany izahay voatanisa teo reo. Nisy an'i nefa dia milaza fa tokony ho neutre ny sefo-pokotany ary izany indrindra tokoa izahay hatramin'izay fotoana efa nipetrahana sy ny tantanana ny fokotany. Tsy momba ny atsy tsy momba ny ery dia nametraka rekety teny amin'ny fitsarana administratif izahay araky ny article 69 de la loi numéro 2001 tsipika 025 tamin'ny 6 avril 2003 relative au tribunal administratif et au tribunal financier. Rehefa noraisina ny fangatahana rekety dia nahazo attestation de dépôt de rekety izahay ary milaza fa ahato aloha ny arrêté fanesorana anay sefo-pokotany mandra-pahatonga ny fotoana moahan'ny fitsarana administratif ny valiny rekety ary manohy ny asa trany aloha izahay sefo-pokotany nalana.